tongotrao. Isaotra an'izay valalandava ho eo ambavaka mandrakariva ny fiderana azy Jehovah norayarehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly miaramaka lazan'i Jehovah amiko ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Ndeha hiaraka idera sy isaotra an'Andriamanitra isika amin'ny ity maraina ny sabata ity amin'ny alalan'ny hira laharana 476 meteza raha eo. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra. Atolotra ho mandrakariva ny dera ny laza ny soatrariny voninahitra satria no tantananao izahay narovanao no tahinao nandritry ny enemana ka nomenao zao sabata mahafinaritra izao. Angatanay famelana aminao ny eloka vitanay nandritry izay enemana izay ka raha miatrika izao tontolo andro ny sabata izao izay dia olona efa voadio no ny rano Jesosy Kristy izay nisolo anay teo amin'ny hazo fijaliana.
ny fanainy ao masina ary no angatahana hitoetra betsaka aty-ponay tsiraray avy ka ho sabata feno fifaliana sy feno fitahina no lalovanay mandritra tontolo andro ity. Ny anaranao Jesosy Kristy no anonana sy angatahana ny vavaka ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina ny dera ny lazo ny saotra rovoninahitro mandrakizay. Amen. Arabaina ry ilainao soavina ny tompo hombanao. Zany tsodrana avy an-danitra izany indray no entsika mifampiaraba amin'ny ity maraina ny sabata ity. Ny firarianay dia ny hanovozanao ny sosiny tsara ny fivaliana sy ny fitahina eto ampanarahana zao fandaharana izao mandritra ny tontolo andro ny sabata. Isantarantsika ny fiarahana ary ho amin'izao maraina ny sabata izao dia hanaraka ny tatitra maneran-tany isika. Nifindra tany ambanivohitra izay izy ny fianakaviana rehefa mipetraka tany amin'ny tanan-dehibe tany Korea Atsimo. Nafalindreny tokoa ilay hoe nifindra izy ireo, tena valy ny vavaka nataoko mihitsy izao nifindrantsika izao izy. Tsy mba izany anefa no nitsapan'izay izy satria nampalahelo azy ny tsy maintsy nandaozan'ireo namany. Zava-baovao maro no nianaran'izay hitany ambanivohitra, namorona zaridaina fambolena anana sy legioma ny reniny ary izy sy ny zandriny lankely no mikarakara sy manondraka ny salady, ny concombre, ny katsaka mba ho azo antoka fa ampirano tsara izy ireo. Esoro ny ahidratsy mba hanana toerana malalaka ny rina tsara ny legioma. Tsy fantany hoe ahoana fa afaka fotoana kely dia rakotra concombre maitso sy ngeza ny zaridaina, salady tsara dofodofotra sy malefaka ary katsaka mavo manompo volombolamena. Tiany sehiny mihinana ireo legioma vaovao avy notazana. Nilaza ny reniny hoe mety ho tian'ireo mpiaramonina amin'izy ireo koa zao zany legioma vaovao zany, koa dia naka concombre, salady ary katsaka tao tanimboly izy ireo mba ho zaraina amin'ny mpifanolo-bodirindrina. Faly tokoa izy ireo nandray izany ary indraindray ho sedra ny fanomezana ny tolotra izy ireo dia misy koa nanome mofo namboarina tao an-trano sy legioma nalona vinaigitra ary dia betsaka no izay natolony azy indraindray ny sakafo azony sy ny entony mody. Ny baiboly dia milaza fa misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana 1:12 na izany azy dia mbola nalahelo ihany se izy satria tsy mba nanana namany izy tao am-piangonana, ny zandriny ihany mba hany namany. Tsikaritry ny reniny izany alahelony izany dia hoy izy hoe ndao hivavaka ho andreo namanao any am-pianarana ary sike sy hanasa azy ireo hanatrika ny sekoly biblika amin'ny fialan-tsasatra izay atao am-piangonana. Nanomana karatra fanasana manokana ho zaraina amin'izy ireo sei kanefa dia nanahy ihany izy ny zara hoe raha sanatry tonga izy ireo aza manany amin'izany neny fa tsy anjarantsika ny mandresy lahatra azy ireo avy fa n'Andriamanitra. Niara-nizara ny fanasany se isy ny reniny fa tsy nisy tonga nanadrika ny sekoly biblika izy ireo. Ankizy lahy anankiray izay monja ny tonga tany am-piangonana ny sabata. Miara-mipetraka amin'ny dadabe sy bebeany izy ary tsy mahafantatra ny momba an'i Jesosy, tsy mba nanana namana ihany koa tany an-tsekoly. Faly tokoa izy nahafantatra an'i Jesosy ary nilaza fa maniry ny tonga any am-piangonana isan-sabata. Tany an-trano eny dia nilaza tamin'izay hoe na dia tsy nisy tonga aza ireo namanao tany am-pianarana dia Andriamanitra no nitahy ireo fanasana ka nitarika ilay zazalahy kely tany am-piangonana. Izy ndo ankizy farany nomena fanasana, nga tsy tadidinao iny eny. Faly sei, tsy nahita an'i Jesosy marina ka izy zany reneny raha tsy nizara ny fanasana taminy isika. Ny harivan'io ihany dia nivavaka manokana ho an'ilay namany vaovao sei. Raha io misaotra anao nitarika azy ho any am-piangonana, engany mba ahafantatra anao izy ny fianakaviana ary atoky anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo antoka fa nanovozana fampahirezana ara-panahy izay fandarana voalohany ny rahantsika teo izay ny tatitra maneran-tany. Ankasitrahantsika ireo namana izay nanatotosa izay fandaharana izay. Anaraka ny taridalana fiaraha-mianatra soratra masina isika izao ho santarina amin'ireo ankizy madinika izany ka hatreo amin'ny tanora zatovo izany. Kanefa mialoha izay andeha hanaraka ilay hira isika mitenena tompo.
fotoana mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao ko ambitenena re Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsaka amponaya ko ambitenena re Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsaka amponaya iroteny avy aminao itoetsabetsaka amponaya. Miarapa zaza amin'ony rehetrarehetra miarapa dada sineny sy ny zoky ihany koa izay miaraka mamerina lesona amin'ny zaza amin'ony andeha averintsika sahady ny lohateny lesona faharoa zaza amin'ony isany dia averintsika koa nitsenjery lesona faharoa i Paoly sy ilay sambo rendrika tsy anjery tantarao ny asa mahagaga rehetra nataony. Toy ihany tantarantsika tamin'ny herinandro izay efa nampianarin'i dada sineny dia famerenana n'iny fotsiny ataontsika hoe rehefa nivavaka Paoly dia izao ny vavaka nataony nandohalika izy dia nakombony ny tanany dia nakipony ny masony dia hozy izy hoe tompo malalo vonjeo zahay amen. Dia rehefa avy nivavaka Paoly dia nitsangana izy dia tonga izy dia miramirana be mihitsy ny endrika falifaly be izy dia hozy izy hoe aza matahotra fa efa henin'Andriamanitra nivavaka nataoko dia isy anjelin'Andriamanitra hiaro antsika zao ny sambo tsy maintsy ho rendrika fa isika rehetrarehetra kosa dia ho voavonjy daholo. Dia mbola avy be ihany ny orany ny olona sasany mbola somebiseby fa nefa kosa efa natoky ry zareo efa nino ry zareo fa ho arovan'Andriamanitra na dia rendrika ary ny sambo dia ry zareo kosa ambena ny anjely tsisy ho faty. Dia nandeha teny ny sambo rakizy ny orana mbola avy foana tampotampoka teo godo naninona nidona tamin'inona moa ilay sambo rakizy nidona tamin'ny vato be. Dia rehefa nidona tamin'ny vato be ry sambo dia miparitaka dia nisy hazo nisy potipotikana sambo miparitaka teny ambony rano. Ilay sambo rehetrarehetra rendrika fa ilay potipotikana sambo kosa miparitaka teny ambony rano. Tena mikitra tamin'ilay izy daholo ny olona rehetrarehetra. Hitanareo ilay eny ambony rano izany dia ohatra hoe misy boe dia neny zareo tamin'izany tsy boe fa ilay hazo potipotikana hazo reny na mikirana zareo dia tsisy ny lentika ary zareo rankizy tsisy ny lentika ary zareo. Dia avy eo tonga teny amin'ny sisiny rano dia nisain'i Paoly nisain'ny kapiteny sambo ny olona 1 2 3 4 5 mbola reo daholo ilay olona rehetrarehetra tsy nisy naninona tsy nisy maty ny olona rehetrarehetra. Dia nisaotra an'Andriamanitra izy ireo noho ny fitahiny dia nivavaka ary zareo hoe misaotra Jesosy fa avitra somatsara izay rehetra ary nantanteraka ny teny fikasany koa i Jesosy. Rehefa vita izay zavatra izay dia ny tantara ny momba an'i Jesosy tamin'ny miaramila sy tamin'ny kapitenin'ny sambo sy tamin'ireo olona rehetrarehetra izay nandeha tamin'ilay sambo i pastera Paoly. Dia rehefa vita izay dia nanomboka nandray an'i Jesosy ireto miaramila ireto sy ny kapiteny sambo sy ilay olona rehetrarehetra izay niaraka tamin'ny sambo. Dia izao koa ny zaza amin'ony koa na dia zazakely ary dia afaka manambara an'i Jesosy amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny namana any am-pianarana amin'ny namanao
tany amin'ny havana rehetrarehetra de afaka manambara afaka mitantarany tantara ty zany amin'ny olona hafa ihany koa ny zaza aminona de zay indray ny famerenana ny lesitsika ny FDB zany rakizy de zao araka ilay tsenjerintsika hoe tantarao ny asa mahagaga rehetra nataony nisy asa mahagaga koa teto amin'ity tantaratsika ty hoe nisy velona somatsara ny olona rehetrarehetra na de rendrika ara le sambo noho ny vavaka sy ny fijorona nataony pasteur Paul de ny zaza aminony koa afaka manao izany afaka mitantarany tantaran Jesosy amin'ny olona afaka mitantara ireo asa mahagaga rehetra izay tantarainantsika amin'ny lesona de mino fa mitantara izany ihany koa amin'ny namana ny zazabody rehetra de amin'ny heriny indray mianatra lesona fahatelo indray isika mandritra ty herinandro ty de mino fa manohy mianatra lesona foana miaraka amin'ny dada sy neny ny zazabody de mirary sabata mafinaritra de velomandray. Faly miarabantsika indray zazabody namako tratran'izao sabata mafinaritra izao androany nge fitsarana miaraka amin'Andriamanitra andao sika hiaraka ivavaka isotra azy noho ny fitahina izay nomeny antsika de akamana indray ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso. Andriamanitra arainay misotra anao izay zazabody fa notahinao nandritry ny enemana de omenao anjara fitahina amin'izao sabata izao raha anao famerenana ny lesona ny anarana mandritry ny herinandro izay de mba hitondra fitahina ho anay ene izany ary hatonga anay ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa nianatra ny tantaran'ny Paul sika rakizy tamin'ny herinandro lasa de mbola mitohy ihany zany tantara izany ka ny lesitsika de mitondra ny lohateny hoe vaky sambo. Efa nantaingina lakana ve nareo? De efa nitaingina sambo koa ry Paul nge nitaingina sambo niaraka tamin'ny namany. Ny tsy anjerintsika de ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:1-20 manao hoe koa mifananara sy mifampivavah koa mifananara sy mifampatanjah koa mifananara sy mifampatanjah. Hainareo ve zany? Ay, andao ary araka nisa telo isa roa telo koa mifananara sy mifampifatanjah. Bravo. Rehefa nitaingina sambo i Paul niaraka tamin'ny olona marobe 770 ny isan'ny zareo teny ambony sambo teny. Nandrivotra be nge ny andro napatahotra be ny fofofo ny rivotra de avo be ny orana de natahotra daholo ny olona tao anaty sambo rakizy natahotra be izy satria hoe iletika mihitsy ity sambotsika ty de ho faty daholo sika rehetra. Ny zavatra nafinaritra rehefa fa nilaza vaovao mahafaly nge Paul ay nisy anjely niresaka tamin'ny alina rakizy de niteny taminy io anjely io hoe tsy ho faty nareo na de ray aza fa ho velona avokoa. Arovan'Andriamanitra zany izy ireo de niteny Paul hoe nisy anjely niresaka tamiko de mino an'Andriamanitra i Paul fa tsy hisy lozanjoa atsika fa rehefa misy azy zany de hiaro atsika Andriamanitra de ho velonaina avokoa sika rehetra. De tamin'ny alina fa 4:10 de tonga indray ny tafiotra teny ambon'ilay sambo de zavatra nagaga de zao andatsaka vato fantsika ary zareo fa efa misy tanàna misy tany tazany zany fa vanto fantsika izany vy mavesatra be de asiana rojo mifatotra amin'ny sambo de rehefa te hijanona ny sambo de alatsaka ny anaty ranomasina any io vato fantsika io de rehefa mipaika amin'ny tany izy any de tsy afaka mandeha etsony ilay sambo fa mijanona. Kanjo rakizy nidona ilay sambo nisy zavatra nandona anazy de nisonjany rano mafy be de lasa vaky ilay sambo vao maika natahotra ny olona nefa Paul nilaza hoe aza matahotra hoy izy
fa talohany navaky an'ilay sambo dia nasain'ny Paoly ny sakafo avokoa ny olona rehetra satria reraka sady noana fa isika mila matanjaka dia ny sakafo ry zareo. Rehefa nazava ny andro dia nidona amin'izay ilay sambo. Rehefa nikisaka kely dia nidona ilay sambo dia vaky na hamonjy ny ainy avokoa ny olona rehetra. Dia ny sasany sarangotra tamin'ny hazo, ny sasany nilomano satria misy mahay milomano, fa nafinaritra tafita n'ilay rano avokoa izy rehetra. Dia teo amin'ny nosy kely anankiray no nisy an-zareo. Ny anaran'io nosy io dia hoe Melita. Tsara fanahy be ny olona tao amin'ity nosy kely Melita ity, fa tamina tongavan-zareo nangatsika be ry zareo dia nandretrafo ny mponina tao nandray an'zareo, nampirehitrafo izy mba hanome hafanana ny Paoly sy ireo namandreo. Dia nisy rangahy anankiray Poplio ny anarany, izy ny lehibe an'ity tanàna hoe nosy Melita ity. Dia nanasandry Paoly hoe andao ozy izy ho any an-tranoko, miantrano any an-tranonay ozy. Dia nandeha ry zareo ny an-trano ny vahiny tany amin'ny Poplio. Rehefa 3 andro izy nipetraka tao zay vao nafantatra hoe ay marary be mihitsy ny dadan'ny Poplio ao an-trano ao. Dia nivavaka ho azy i Paoly rakizy dia nametra tanana taminy izy ary dia nafinaritra fa ny ainy vavaka Andriamanitra dia sitrana ny dadan'ny Monsieur Poplio. Nalaza be indray ny vaovao nataony i Paoly hoe nanasitrana hono rakizy i Paoly. Dia ny olona rehetra tao amin'ity nosy Poplio nosy Melita ity nitondra ny havany marary teo amin'ny Paoly. Nety ny tany amin'ny Paoly avokoa ny havany rehetra marary ary dia nivavaka ho an'ireny olona reny nge Paoly dia sitrana avokoa izay rehetra nentina tao aminy. Nafinaritra ny fikarakaran'ny olona any Paoly sy ny namany tao amin'ity nosy Melita ity. Andriamanitra ny rakizy dia manampy antsika rehefa matoky azy sika satria tiantsika izy. Dia ny fampikarakara izy ireo naneho hatsara-panahy tamin'ny Paoly sy ireo namany taingina sambo ireo ny mponina tao Melita. Dia Andriamanitra koa nanampy an'i Paoly mba hahafahany manasitrana an'ireo olona marary tao amin'ity nosy Melita ity. Aza dino fa tiantsika koa Andriamanitra. Dia nasainy mba hifampikarakara koa isika tahaka ny Paoly sy ireo mponina tao amin'ny nosy kely Melita ny fampikarakara zareo. Dia Andriamanitra koa nge tiantsika hoe mba hifampikarakara avokoa isika, mikarakara marary, manampy sahirana dia mivavaka ho azy ireny ihany koa. Fa izany no asain'Andriamanitra ataontsika rakizy. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny tantara mahafinaritra indray tamin'iny herinandro iny dia aza dino indray mianatra ny tantara vaovao amin'ny lesona mandritra ny herinandro manaraka fa hiaraka hivavaka indray ary sika. Dia akamana indray ny tanàna dia ondrika ny loha kipo maso. Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao lesona mahafinaritra tokoa. Io dada sy neny miaraka mizoky atao tokantrano mba hifampikarakara amin'ny olona hafa manodidina anay dia fampizara fitiavanao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mametraka amin'ny fotoana ho amin'ny manaraka indray fa veloma indray aloha amin'ny manaraka indray fotoanantsika veloma daholo. Kokoa daholo ianareo rakizy, ny fahasoavan'i Jesosy anie momba anareo manokana amin'ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka eto indray itsika, faly indrindra ny tenako, hiaraka amerina ny loha hevitra 5 izay manao hoe tsy roaroa, tsy roaroa. Izany hoe mandeha tsy roaroa izany. Ny andala teny fitadidy dia ao amin'ny Matio 10:9. Matio 10:9. Efa nahazo maimaimpona ianareo ka manomeza maimaimpona. Efa nahazo maimaimpona ianareo ka manomeza maimaimpona. Matio 10:9. Tantaran'iza indray ary zao ny tantarantsika mino fa efa mahay daholo tsika rehetra io fa miara-mamerina fotsiny tsy inona fa mbola mitohy hatrany ange ny tantaran'i Jesosy. Ankehitriny izany dia efa lehibe rakizy Jesosy ary nanana mpianatra. Firy reny isan'ny mpianatra Jesosy, iza mafantatra? Mino fa mahay daholo tsika
20 no isan'ny mpianatra Jesosy. Ka ireto mpianatra Jesosy reto dia tsy nijanona mpianatra Jesosy fotsiny, tsy hoe nijanona nianatra teo tongotra Jesosy fotsiny rakizy, fa nisy asa na mission na iraka koa na seny Jesosy nataon'izy ireo. Ka dia nirahany Jesosy reto mpianatra reto mba hanao inona re? Mba hizara fitiavana amin'ny hafa, mba hizara ny momba ny Jesosy amin'ny hafa koa. Ary satria izy ireo efa nahita zavatra mahafinaritra be nandritra ny fotoana niarahana tamin'i Jesosy, dia hoy izy Jesosy hoe mandehana koa ianareo dia zarao amin'ny hafa izay rehetra hitanareo sy renareo tamiko. Nampanantena ne Jesosy rakizy tamin'izany. Jesosy zany rehefa maneraka dia mampanantena izy fa hiaraka amin'izy ireo mandrakariva koa, ka dia hanao asa mahagaga izay tsy vita, mbola tsy vitan'izy ireo taloha izy ireo tsirairay avy raha manatanteraka izany iraka izany. Dia inona reny tiany Jesosy ampitaina amintsika? Tiany Jesosy isika io hanao ohatran'ny mpianatra. Dia misy iraka, misy asa tiany Jesosy ho ataontsika, dia ny hanambarany Jesosy amin'ny hafa. Nampanantena nefa izy fa raha mandeha itsika vonina hanatanteraka ny asa, izary izany maimaim-poana eo amin'ny fiainantsika rakizy, dia havita zavatra izay mahatalanjona kokoa, izay tsy mbola vitan'ny olon-dehibe akory ho vitantsika io, na dia mbola zaza ary itsika. Dia tianao zavatra mahafinaritra ho antsika ne Jesosy amin'ny fiainantsika, ary tena irina izaho sy ianao hanatanteraka izany. Ka andery hanapa-kevitra manasa antsika izy, andehantsika na dia mbola zaza azy, dia andeha mitaniraka izay nampanaoviny Jesosy, ka ho tanterahantsika ny andalan-teny fitadidy, satria omeny Jesosy talenta maimaim-poantsika, omeny zavatra maimaim-poantsika, dia andeha izary izany maimaim-poana. Ka vokatry ny asantsika ankizy dia ho maro ny olona izay hiteny sy hisaotra antsika rehefa tonga any an-danitra, rehefa ho avy Jesosy. Ary izany indrindra ny etaetapon'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Ka dia amin'ity sabata ity dia mirary ny ankizy kely rehetra ny tenako mba ho miaramila kelin'i Jesosy mpamitahiraka ne izao sy ianao, ary anisany taona fanahy maro manoatra noho ny olon-dehibe ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka dia ny tompo hitany ankizy kely rehetra samy mahery daholo dia mijoro mandrakariva ho zaza endry, satria eo anilantsika eo Jesosy. Dia izay indray ahako ny androany mirary sabata feno fitahiana sy fahasoavana ho anao. Dia veloma ho amin'ny manaraka indray, veloma daholo. Ampifaliana indray ary no iarabana ny tanora zandriny. Andeha indray isika iaraka amerina ny loha hevitra izay nianarantsika indray nandritry ny herinandro. Lesona fahafiry indray isika, toy ny rehetra ihany lesona fahasivy ihany koa. Ndao ary iaraka amerina ny tsy anjery sy ny lohateny. Manorina ny tempoly. Manorina ny tempoly. Andeha ary averintsika ilay tsy anjery tadidinareo ve aiza ny misy azy? Ny tantara voalohany toko 720 andininy 10. Andao aritsika iaraka isa 2-3. Koa mitandrema fa Jehova efa nifidy anao hanao trano ho fitoerana masina, dia mahereza ka mahefa. Izay ny tsy anjerintsika. Hitantsika tamin'ny herinandro fa efa afaka niverina indray tany Jerosalema ny zanak'Israely. Niverina indray avy tamin'ny fahababoana izay naharitra 70 taona be izao. Rehefa tafaverina zareo niaraka tamin'ny fitaovana hanorenana indray ny tempoly, dia vita ny fanorenana. Izay ny anarantsika tamin'ny herinandro. Taloha zany teo alohan'ity lesona fahasivy ity, izany hoe lesona fahavalo. Rehefa vita ny fanorenana dia notokanana izany. Dia tamin'ity herinandro ity zany dia hitantsika indray fa nanomboka indray reto vahoakan'Andriamanitra ireto hanangana amin'izay ilay tempolin'Andriamanitra. Inona indray zavatra hitantsika? Satana dia niasa tamin'ny alalan'ny tompon-tany, tamin'ilay mponina manodidina izany dia ny Kananita izany sy ireo mponina hafa izany.
satria zareo efa nipetraka ela teo dia nieritreritra izy ireo fa hoe anay amin'izay io tany io dia rehefa niverina ny ireto vahoaka Joda sy ny Israely ireto dia niezaka izy ireo mba tsy hatafatsangana an'ity tempoly ity, mba tsy ho tafaverina indray ny manda. Dia nanao tetika izy ireo mba tsy hatafavoaka an'izany mody hoe hiara-iasa nefa takatry Zerobabela sy ireto olon'ny Israely ireto izany tetika ady izany dia tsy navelany hoe hiara-iasa izany ry zareo. Tsy nijanona hatreo ny fanelingelinana fa nisy olona hafa indray tamin'ireo olona manodidin'ireo ihany nampiasainy Satana ary nanaraby naniratsira nanaratsy mihitsy ary ny tena zava-doza dia tonga tany amin'ny mpanjaka ny ponina tao mihitsy nitatitra hoe ireo olona ireo raha manangana n'io tempoly io, raha manangana indray manda dia lasa manao fikomiana ry zareo, lasa tsy mandoetra sy aba intsony ary lasa tsisy fanjakana ho fehezina aty andafiny ony ianao izy mantsy ilay mpanjaka. Noho izay zavatra izay dia tona ombo ny tetikany rarana indray izany ny zanak'Israely tsy hanangana an'ilay tempoly. Kivy izy ireo tamin'ny voalohany, kivy izy ireo naharitra fotoana lavalava ilay tsy fafahana nanorina kanefa Andriamanitra dia nandefa mpaminany indray dia ny mpaminany Zakaria sy ny mpaminany Hagai izany izay nampahery an'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto ary voaorina indray ilay tempoly. Iny lohahevitra ny anarantsika iny dia nampianatra antsika fa Andriamanitra dia eo anilantsika foana ao anatin'ireny fotoana mahakivy antsika ireny ary tsy tokony raviravin-tanana isika. Hitantsika tao amin'ny tantaran'ireto zanak'Israely ireto fa nitahiriziny finoany nanam-pinoana trano izy nanam-paharetana dia tanteraka ny fananganana ny tempoly. Andriamanitra koa dia mampianatra antsika fa amin'ny fotoana rehetra dia eo izy, amin'ny fotoana mahakivy dia eo izy, fa ny tena zava-dehibe dia miankohoka amintsika amin'ireny fotoana ireny ary miantso azy, midera azy ihany koa sy misaotra azy noho ny amin'ny valim-bavaka izay efa omeny antsika sahady afaka fotoana fohy. Nampianatra antsika ary ny lesona iny fa tokony hatoky an'Andriamanitra mandrakariva isika na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona ary idera azy noho ny fitantanany sy ny tsy fandaozany antsika na oviana na oviana ary mba hanapahantsika hevitra ihany koa mba hifikitra aminy amin'ny heriny izay afaka mamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra sy ny toe-javatra rehetra. Azadino ary ilay afatra nampitaina amintsika fa afaka miankohoka amin'Andriamanitra isika na dia kivy aza. Izay indray arany tamin'ny lohahevitra iny fa mirary soa antsika dia mandra-piona indray. Amin'ny fifaliana no iarabana ny tanora 13 taona sy 14 taona rehetra ao anatin'ny kilasy mantoanto amin'izao sabata izao. Lesona fahasivy no ny anarantsika nandritrin'ny herinandro iny izay niresaka indrindra ny amin'ny hoe ny maha izy ny olona iray fizarana fahatelo fanandramana tsara sy ratsy. Ny tsanjery dia izay hitantsika amin'isa iatoko voalohany 9:12 andeha rahantsika mamerina ane izany ary viary fandahatra isika ho Jehova fa na dia tahaka ny jaka aza amin'ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Tantarana mpanao fanatanjahantena anankiray, zazalahy anankiray. Rehefa niresaka niaraka tamin'ny namany tovovavy maromaro izy dia nanontany reto namany hoe ianao ve mahay misosa amin'ny eny ambonin'ny ranomasina? Dia somary kevokevoka ny lehilahy ary dia niteny fa haiko izany ka, vitako izany. Ny hevitra tokoa izy mantsy fa zavatra mora dia mora ny misosa eny ambonin'ny ranomasina. Dia natao ary ny fandaram-potoana ary natao lasa niaraka tamin'ireto namany maromaro dia andeha hisosa eny ambonin'ny ranomasina. Mitazona tady moa rehefa amin'ireny ary misy sambo mitarika. Nandeha ny segondra vitsivitsy taonety tokoa ilay fa fisosana eny ambonin'ny ranomasina ary nitehaka ny rehetra. Kinanjo taoriana kelin'izay tsapany fa tsy tao ambanin'ny tongony tsony ilay fisosana ary nofikiriny mafy ilay tady
netin'ilay tady nyodikodina teny foana nefa n'izy a ary retovavy tao anaty sambo de efa niantsoantso hoe avitsory le tady avitsory ny tady natahotra mafy nefa izy ka tsy netina motsitra izany tady zany ary rehefa ela ny ela de nanapa-kevitra ihany a ny amotsitra ilay tady izy teo izy de sady nangovotra izy a satria natahotra ny letika anaty rano a ary tsy nisy nahalaza ny fahafambaraka izay tsapany tamin'izay fotoana izay fa tena afa-baraka tanteraka mihitsy izy ary tena kivy tanteraka tamin'ny tenany ao anaty baiboly ao koa de misy tantarana mpianatra anankiray tamin'ny herinandro tsika de nijery ny tantarany Jakoba sy Jaona fa amin'ity herinandro ity kosa de nianatra ny amin'ny Petera. I Petera de mpanjony matianina ary tamin'ity indray alina ity anefany a de tsy nahazo izy na de trondro kely anankiray ary. Rehefa tonga nefa ny Jesosy nandalo teo aminy de niteny taminy hoe alatsao ny arato de somary nieritreritra ihany Petera hoe zavatra efa fanaoko anie ty efa hatry ny alina anie teto fa tsy nahazo ininina e kanefa hoy izy no niteninao de ho alatsako ihany a ny arato. Io kanefa io a no zava-dehibe indrindra nanova ny fiainan'ny Petera ary nanamarika ny fiovan'ny sorodalana teo amin'ny fiainany a io kanefa izay narahany io kanefa no niteninao nanamarika ny dia ny ara-panahy izany zavatra izany. I Petera de nanana fanapo tamin'izy mpianatra Jesosy izy lay rehefa nandeha teny ambony rano Jesosy de nanantona an Jesosy izy ary no ny akely ny finoany a de niletika tany anaty rano izy ary Jesosy de nanatsotra ny tanany ary nandray an'i Petera tamin'izay fotoana izay. Nisy lesona izay nampianarin'i Jesosy azy tamin'izay fotoana izay a de ny momba ny herin'i Kristy izay afaka mamonjy amin'ny fotoana rehetra. I Petera ihany koa ilay nafana foka ny teny fa impito ny tokony amelana ny eloko ny hafa ary nahitsiny Jesosy izy tamin'izay fotoana izay hoe tsy impito a fa impito amin'ny fitopolo de nampianatra ny Petera indray izany zavatra izany mba hananany fanetretena sy ahaizany mamela ny hafa. I Petera ihany koa ilay mpianatra izay nilaza tamin'i Jesosy fa tsy andao anao mihitsy na izy hamadika anao fa iza de ho eo anilanao mandrakariva rehefa tonga ny fotoana izay namonoana an Jesosy. Indrisy anefany fa tsy naneno akory ny akoho de efa nandahazy ny telo a i Petera. Io Petera io ihany koa ilay nanakana mba tsy hakaran Jesosy ho any a Jerosalema ary de niteny mahafinarary azy mihitsy Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe any voko ianao ry Satana. Inona moa no nahatonga an'izany fitenenana rehetra izany? Nampianarin Jesosy izy mba hiankina aminy a ao anatin'ny tsy fahombiazana sy ao anatin'ny fahakelezan'ny heriny. Aoka ho tsaroana mandrakariva apaitsy ny tenanao mandrakariva fa efa nofoanan'i Kristy tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao ary mitondra fanantenana ho anao zany zavatra any mba hahafahanao manatona ny Kristy bebe kokoa. Araka ilay tsenjery izay nianarantsika de hoe natahaka ny jaka aza amin'ny fahotanao de ho fotsy tahaka ny oram-panala ary raha mankatrakatraka tahaka ny sily aza de ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Anome fanantenana ho an'ny mantoanto rehetra neza ny tenin'ny Kristy izany a ka ahafahantsika manantona mianatra mandrakariva eo atongotry Jesosy ka ireo fanandramana tsara sy ratsy izay efa niainana de hitondra fanavaozana hitondra fitahiana ho antsika tsirairay avy amin'ny fanarahana ny Kristy. De mirary soa indrindra ho an'ny tanora rehetra ary de manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Velome. Fa le miarabantsika zatovo indray tratra n'izao sabata izao misaotra n'Andriamanitra isika noho ny sabata satria fanomezana ao antsika ny sabata. Lohateny anankiray indray no iarahantsika midinika manao hoe hery ny fitsanganana amin'ny maty. Hery ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fitsanganan'i Jesosy tany maty a dia misy hery ary zay hery izay a no irian'Andriamanitra mba hananantsika ihany koa. Averiko ilay hery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny programan'Andriamanitra dia zao mba hanananao koa zany hery izany. Zao no lazain'ny Baiboly andiny fototra ao amin'ny Matthieu 7:20 hatramin'ny 4. Matthieu 7:20 hatramin'ny 4 dia zao voalaza hoe arindro nisy horohorontany mafy fa nisy anjelon'ny tompo
nidina avy tany an-danitra de nakeo ka nanakodiny vato de nipetraka teo amboniny ary ny fijery azy de tahaka ny elatra ary ny fitafiny fotsy tahaka ny ora-panala ary ny mpiambina ny vadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka maty. Zay lay tantara, zay lay andininy fototra ihany ko. Hitantsika tamin'ny farany moa zany fa maty Jesosy teo ambony hazo fijaliana, efa vita ny famonjenantsika, mandray ny famonjena sisa no ataontsika ary mifikitra amin'izany famonjena izany. Ny toy ny tantara de zao, rehefa maty Jesosy de nioby Satana, faly izy. Rehefa napetraka tao am-pasany Jesosy de faly Satana, nioby izy. Ary de napetrany nanodidina ny fasana ny miaramila mpiambina mba hitana an Jesosy, mba hitana na hitazona an Jesosy ao toy ny hoe mpigadra. Kanefa araka ny voalaza sy vakitsika teo, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary nisy anjely tonga teo amin'ny fasana, nipetraka teo amin'ilay vato, nanakodiny fasana, ary io anjely io de namirapiratra ny miaramila rehetra zay niambina teo, de aona tonga tahaka amin'ny maty. Zany lay hery ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Inona reny lesona tsoahana amin'izany? Aitsika tsara fa ny fahafatesana zany ny tena olana lehibe indrindra. Ny fahafatesana ny fahavalo horesentsika farany. Ary Jesosy Kristy, lay lama tao amin'ny maty, de santatra lay mpandresy. Resin'ny Kristy ny fahafatesana. Zany hoe lay olana lehibe indrindra ho an'ny zanak'olombelona, Jesosy nandresy azy. Ny afatra atao antsika de zao, io herin'ny fitsanganan'i Kristy io lay hoe hery, de tiany omenantsika ihany koa izy io. Ka io problème atsika io adi-tsaitsika io, tsy lehibe noho ny fahafatesana nge io sa tsy mariny zany, tsy lehibe noho ny fahafatesana io. Tsy haiko inona zao mampalahelohelo anao eo, de tsy mahinakanina, kivikivy, lasa memaio azy zany ny sasany. Misy olana isika. Tsy lehibe noho ny fahafatesana ny olanao. Fa rehefa ao am' Jesosy ianao de le hery ny fitsanganana maty omenanao, azony Jesosy ataony mampandresy atsika. Zay ny fampiarana ny am'ty lesony ty. Ary ny zavatra nisy moa zany de zao, raha nifaly Satana tamin'ny voalohany nioby izy satria hoe maty Jesosy, nidiny tao am-pasana tao de nambesany miaramila, rehefa nahitany Kristy nivoaka tamin'ny mpandresena izy de fantany fa isy fiafarana ny fanjakany, ary tsy maintsy ho faty koa izy amin'ny farany. Misy fiafarany ny fanjakan'ilay ratsy, fantany tamin'ny fitsanganan Jesosy io. Ary io olana adi-tsaina mahazo anao io koa de misy fiafarany. Raha hoentinao eo am' Jesosy zany de misy fiafarany izy io. Azake fa mandalo io fa ny fiainanao tokony hitohy mandrakariva miaraka amin'i Kristy. Irariko ary rehefa mivavaka ianao de angatao io hery io, fa io hery io no entinao mandresy ny olana rehetra. Ny fahafatesana raha resy, ny fasana aza resy, maika ave fa ny olanao. De mahereza sy tanora namako fa zay ny lesona ho fampiarana ho antsika rehetra. Mandra-piresaka indray ary. Mankasitraka anao hatrany misafidy niaraka aminay atao anatin'izao tapany maraina amin'ny sabata izao, fiarahana mamitina ireo taridalana ny rana nandritra ny herinandro. Isaorantsika ireo namana izay nanatotosa ny famidinana ny lesona nanomboka tany amin'ny zazabodo ka hatreo amin'ny zatovo. Hiditra eo amin'ny klasiny lehibe indray isika izao hamitina ny taridalana ny rana nianatra nandritra ny herinandro, kanefa mialoha izay nde hanaraka hirairay isika. Nunitiava kuana, jihilai nanti
de faly miaravatsika tsirairay avy indray nahatratra ity sabata masina ity ary mirary sabata feno fitahina ho an'ny ankonana tsirairay avy ho anao indrindra moa isika tanora zokiny izay miaraka mamerina ny lesona zay niarahany anatra amin'izao fotoana manokana izao ny lohahevitra fahasivy ilay manao hoe ary mifalia no iarahantsika mamerina ankehitriny ny andalatsoratra masina fototra ny lohahevitra fahasivy efa iarahantsika mafantatra fa ny teotonomi toko 420 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 710 ary iola ny safidianany tsirairay avy tamintsika andiny anankiray mba ho atao tsy anjery dia fotoana tsara indrindra izao hamerenana an'izany ka andeha hoe mba samy hamerina ny azy isika tsirairay avy zay eny ary mifalia rehefa niara-ny anatra isika dia nahita fa tanjon'Andriamanitra ary tanjona tsara indrindra azosika hiverina hoe tanjona ambony indrindra mihitsy dia mba hiara hifaly aminy sasenao izay mpanaradia azy ka maniry Andriamanitra ny mba hoe hiara hifaly aminy hiara hifaly amintsika izy ary hiara hifaly aminy isika ka maniry mihitsy zany izy ny ananantsika fifaliana dia izay no nanaovany ny andro firaviravona mba hoe hifalitsika satria dia izay mihitsy ny ilay Andriamanitra izay topotsika ny zavatra mampalahelo anefa rehefa niarahantsika nianatra ny lesona sy jerentsika ny fiainantsika andavanandro tahaka izay niainany zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ihany dia matetika adinontsika io hoe mifaly miaraka amin'Andriamanitra io hoe miaraka amin'Andriamanitra io Andriamanitra nefany dia nanao an'ireny andro firaviravona ireny mba hahatonga antsika hoe hitsahatra hiala kely mihitsy aloha amin'ny asa izay fanaontsika ary ahafahantsika miravoravo ahafahan'ny fotsika mifaly amin'Andriamanitra ary ny anarantsika tanatin'ny lesona dia hoe mba hampiala ny eritrerintsika amin'izao tontolo izao mihitsy ireny andro firaviravona ireny ary ireny koa no manondro ny fanantenana sy ny faniriana ary ny nofinofitsika ho amin'ny zavatry ny lanitra satria any an-danitra isika dia hiara hifaly amin'Andriamanitra kariva ary izay koa moa araka le resantsika ny irin'Andriamanitra dia iriny zany mba hiainantsika tsirairay avy dia nyzao sahady zany dia nianatra isika fa tsy hoe olona efa natokan'Andriamanitra manokana na navahany manokana no ankalaza azy na iravoravo amin'ireny andro firaviravona ireny fa izay rehetra maniry ny hiara hifaly amin'Andriamanitra dia tena nafinaritra ary tao anatin'ilay lesona dia rehefa tonga zany ireny andro firaviravona ireny dia tonga mitovy avokoa ny mpanompo an'Andriamanitra rehetra tsy misy intsony no ambony sy ambany ary tsy misy ny miavakavaka fa mitovy ny kambotsy sy mitondra tena tao matsiaro manana ankohonana ny levita moa tamin'izany fotoana izany dia tao natsiaro tahaka ny tonga mpandova dia ny antsin'Andriamanitra ho azy ho anao ao anatin'ity lohahevitra hoe ary mifaly ity dia mba hifalitsika ka anasany antsika zany hanana fifaliana hiaina fiadanana ary hiaina ny fanavaozana satria ny fanirian'Andriamanitra mantsy dia mba hiainantsika fifaliana tanteraka miaraka aminy sao anefa no tiana ho tsarotsika tsara ary ho ataontsika fampiarana anatin'ity lesona fahasivy ity dia hoe aoka ampitombo eo masontsika ny fahalebiazan'ny fiara mivavaka sy ny mailaina ny mampandefitra ny tombontsoa ny tenantsika eto an-tany isika zany hoe eo amin'ny zava-panahy izay maharitra mandrakizay zany ary ho an'ny asan'Andriamanitra fa satria tena fantiantoka lehibe ny manao tsirambona ny tombontsoa ny fiarahana mivory indrindra amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra mba hampiorina ny finoantsika zany mba hifampaherezantsika izany ary mba hitoerantsika ho amin'ny firaviravona amin'Andriamanitra tiana tenenina ary tanora zokiny namana mpiaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra dia hoe andeha ny fotoam-pivoriana izay rahantsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia hifalitsika sy hiravoravoantsika amin'Andriamanitra ary ny andro izay nitendren'Andriamanitra hiravoravoantsika aminy dia tsy ho ataontsika mbanjavatra tsy ho ataontsika tsinotsinona ary isika isanandro isanandro dia hiaina an'izany antsin'Andriamanitra hiaina am-pifaliana sy fiadanana miaraka amin'izany mba hiomanantsika hiainantsika andreo andro firaviravona izay any an-danitra indray no hiarahantsika miaina amin'Andriamanitra amin'izy ireny ka mirary sabata feno fitahiana sy fifaliana ho an'ny tsirairay avy amintsika ary ny fifaliana sy ny firaviravona avy amin'Andriamanitra ny hameno ny fiainantsika isanandro isanandro miaraka aminy samiary isika tahin'Andriamanitra mandra-piona indray feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra amintsika indray atao anatin'ny fandarana zay nijerentsika ny loha hevitra hoe miverina amin'Andriamanitra nandritra ny herinandro fa sivy iny mbola ao anatin'ny fandaniana reo fahamarinana ankehitriny eo amin'ny Deutéronomie hatrany isika
ary ny Deutéronome toko 5:7 no andininy fitadidy ho antsika tamin'ity herinandro ity koa araisanao fifaliana ny manasanao anomboka ny fiaramianatra sy ny famerenana n'izany loha hevitra izany amin'ny alalan'ny vavaka. Raha tsara misaotra satria noho ny famondram-ponao dia indreto izahay voalamina indray afaka andray ireo fitahiana rehetra zay no maninao natambatrao ho raisinay sy hotovozanay amin'ity maraina mahafinaritra ity. Aoka ho avelany ilokay, aoka ho azavaina ny sainay ary ahita fifaliana zay eo ampandraisana ny teninao. Minaran Jesosy, amen. Ao amin'ny Deutéronome toko 4 ka ny 7:20 no andininy fitadidy ho antsika nandritra ny herinandro iny, manao hoe kanefa any ianao no hitady ny Jehovahandriamanitra ao ka ahita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Tsy vaovao amintsika izany andalateny fampiasany Deutéronome izany, fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Ary tsy ny Deutéronome ihany no mampiasa izany fa ireo boky hafa ao amin'ny Baiboly ihany koa izay nosoratan'ireo mpaminany dia mampiasa sy manentana ny anaovana ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fo, ny saina ary ny fanahy rehetra. Rehefa jerena ny fiainantsika dia fantatra fa mpanota avokoa isika rehetra. Mamerimberina an'izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romana toko 7:17 dia milaza izy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Izany toerana hitovizana izany dia mitaky atsika mba hiverina indray eo amin'ilay tian'Andriamanitra isy antsika, dia ny toerana tiany isy ny zanak'Israely rehefa avy niodina taminy izy. Rehefa jerentsika ny tenin'Andriamanitra dia saika avy amin'ny vahoakany foana ny fiodinana, ary ao anatin'izany dia tsy manana fahafahana hiverina eo amin'ilay toerana ny aingany ilay mpanota. Kanefa Andriamanitra noho ny famondram-pony, noho ny fitiavany dia manome an'izay fahafahana izay indray hiverenan'ilay mpanota ho eo amin'ny toerana tahaka ny mbola tsy lavo iny. Isan'ny mahafinaritra ny fanohon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny testamenta taloha izay manambara fanorinana etaeta mba hianana izay fiverenana eo amin'Andriamanitra izay indray. Hitantsika ohatra zany eo amin'ny Deutéronome toko 5 rehefa mampiasa ny teny hoe enganie izay maneho fanirina izany rehetra izany. Afaka misafidy malalaka ny anota isika, de toy izany koa afaka mifidy ny tompo isika, mifidy ny anaiky otariany sy amaly ny antso ny fanahiny, afaka ny bebaka sy anaraka azy. Isika mihitsy no tompony safidy amin'ny farany, isika ary isan'andro isam-potoana no tsy maintsy hanaovantsika izany safidy izany. Ny andininy angatsika eo amin'ny Deutéronome toko 4:20 dia milaza amintsika hoe rehefa mitady an'Andriamanitra sika dia ahita azy. Andriamanitra tsy mba mamitapitaka antsika tahaka ny fanaon'ny olombelona, fa Andriamanitra dia mahitsy fo ary milaza mazava zay andrasany amintsika sy zay azony atao antsika. Fantatr'Andriamanitra fa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tsy misy miafina eo aminy ny fiainantsika. Ny fahafantarany melony safidim-potsika nefa de tsy misy fetraikany naoviana amin'ny fahafahantsika manao safidy malalaka. Zany hoe hialantsika zany lay fiheverana mialoha hoe efa zao mihitsy ny heveran'Andriamanitra azy, na izao mihitsy no nataon'Andriamanitra ho ahy, fa manana safidy isika. Ka na de fantatr'Andriamanitra aza ny mety ho safiditsika dia tsy misy fetraikany vevely amin'ny fanapaha-kevitra raisitsika zany, malalaka eo amin'ny safidy zay ataontsika eo amin'ny fiarana amin'Andriamanitra isika. Ry mpiara-mianatra namana, tombontsoa antsika ny manolotra ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka ampahany amin'ny fiainantsika na dia ampahany betsaka aza no ataontsika ho an'Andriamanitra, dia isy akatoerana ao anatin'ny fotsika ao ka de manjary manana rafy eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Nanjary mora amintsika toy ny miaina, toy ny mifoka sy mamoaka rivotra ny manota taorinan'ny fahalavona. Nanjary reraka isika, marefo isika manoloana ny fakapanahy
raha toka ny mifanohitra tamin'izany ny toerana sy toetra nisy any adama fony mbola tsy lavo na izany anefa na tsy izany dia miantso atsika hiverina amin'ny andriamanitra ary rehefa miverina isika zay zany no fepetra dia anao ny andraiky ny andriamanitra mba hatonga atsika ho tafody ao am'ilay fihavanana aminy sy fiarana mandeha amin'ny indray manambara ny fahasoavana sy ny fahatsaran'andriamanitra ho an'ny mpanota sy ny mpandika lalàna ny Deutéronomia 7:10 zay na de efa nanandrana ny fitahin'andriamanitra tamin'ny fomba feno aza de mbola tafahemitra indray azao ny voalaza fa iza ny firenena na de lehibe aza no manan'andriamanitra akaiky azy tahaka an' Jehova manan'andriamanitra akaiky azy tahaka an' Jehova andriamanitra am'izay rehetra iantsotsika azy Deutéronomia 4:17 ny andriamanitra zay ivavahantsika ry mpiara-mianatra namana de andriamanitra akaiky andriamanitra mora antsoina ary andriamanitra mahafantatra ny momba antsika rehetra ny epistely hebreo de mampianatra atsika fa ny andriamantsika de nalay mpanata amin'ny zavatra rehetra tahaka antsika ihany fa ny mampiavaka azy de zao tsy nanota mahafinaritra ny ten'andriamanitra fa mila antsika hiverina eo aminy izy ary zany no andrasan'ny fatratra amintsika tsiraray avy mila fibebahana isika ary zany fibebahana izany dia ny fialantsika amin'ny fombatsika feno fahotana tany aloha ka iaiky atsika fa mpanota isika manenina marina ny amin'ny otantsika isika fa tsy hoe manenina fotsiny na matahotra fotsiny any amin'ny vokatra lay ota zay nataotsika mila manao safidy ampiheverana marina ny amin'ny otantsika isika manao safidy mba hiala amin'ny fahotana ary antehitra tanteraka amin'ny fahamendrehan'i Jesosy ka iaino tsara ny feon'i Jehova andriamantsika zao no voalaza ao amin'ny Deutéronomia 5:10 ka ny 5 zay andininy tsongaitsika amin'izao fiarah-mianatra sy famerenana zay ataotsika izao Deutéronomia 5:10 de zao ny voalaza eo amin'ny andininy 5 Deutéronomia 5 ka ny andininy 5 ary raha miaino tsara ny feon'i Jehova andriamanitra ao ianao ka mitandrina naraka ireo lalàna izao zay andiko anao anio andiny fahenina fa Jehova andriamanitra ao hitahanao araka zay nylazainy taminao ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra ary anapaka ny firenena maro ianao fa izy kosa tsy mba anapaka anao ry mpiara-mianatra namana zany no fikasan'andriamanitra ho antsika tsiraray avy miaino tsara dia manaraka zay asan'andriamanitra ataontsika ho fitahina ho antsika izany rehefa nitorony amin'ny fibebahana ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 dia zao ny voalaza amin'ny 7:30 voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy inona no ataonay zany hoe rehefa nahatsapany fahotany ireo mpiaino toriteny ireo zay le voalaza hoe voatsindrona tampony de naniry alala zay tokony ataony izy ankehitriny mba hiavanany indray amin'andriamanitra izay nanontany zany ange no votoatin'ny bokin'ny Deutéronomia lay fiverenana indray eo amin'andriamanitra rehefa natsapa fa mpanota mahafinaritra ny 5:30 zay ilazany Petera ny tokony ataon'ireo olombonjena zay niaino ny toriteniny ireo asan'ny apôstôly 2 ka ny 5:30 zao ny vaky ny teny ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny erokareo ary ianareo rehetra andray ny fanomezana dia ny fanahy masina zany no andrasan'andriamanitra fatratra amintsika tsiraray avy ko mino fa ianao zay nandray ny fandarana androany iombon-kevitra amiko iombona fanapaha-kevitra hiaraka hiverina amin'andriamanitra isika ka andray izany famelan-keloka izany hivavaka isika misaotra tompo tsara o satria tsy mba mihafahafa mihitsy ianao ambaranao aminay zay tokony ataonay sy zay andrasanao aminay ary efa voniny ianao hamela ny eloka sy ny fahatsonay tsiraray avy ankehitriny nandray fanapaha-kevitra ity mpiara-mianatra ity iandany aminao ka hiverina aminao amin'ny alalan'ny fankatoavana tompo raiso zany fanorantenana izany
aza velanao oromban'lay fahavalo indray aza velangatsika aza velankatakandro fa androany am'izao fotoana ndraisana iny fanapa-kevitra izao de ho vita fihavanana aminao zahay zany no etaetan'ny fonay tsararay avy koa tanterao tsy noho ny fahaizana isan'ny famendrenay fa noho ny fahasoavan'i jesosy tomponay amen. de tonga eo amin'ny fotoana zay hanaovantsika ny fanatitra ny sekoly sabata isika fotoana zay anehoantsika fa mpiara-miasa amin'andriamanitra isika koa raiso zay no maninao andeha atolotritsika atao anatin'ity feokira ity zany ho fiarahana miombonantoka amin'andriamanitra. ivavaka ho an'ny fanatitra ny sekoly sabata isika manasanao mpitiavana iaraka anakipy ny masonao anondrika ny lohanao miaraka aminay raha itsara ao misaotra fa noetsehinao indray ny fonay androany nampahafantarinao anay ihany koa ny toerana nametrahanao anay dia ny ho mpiara miasa aminao toerana ambony toerana masina toerana zay tsy sahazanay akory kanefa dia nomenanay noho ny famondram-po tompo aoka ho raisinay ampitiavana ampanetretena izany andraikitra masina izany koa izay natolotray androany de avita be amin'ny asanao ary tondra fitahina tsy ho an'ny hafa ihany fa ho anay zay nanolotra ihany koa amin'ny anaran' jesosy ny angatana ny vavaka amen. de maneo fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny mpiaramianatra rehetra naharitra ny aino sy nijery ny fandarantsika hatramin'ny farany ny tompony ameny fifalinantsika ary mbola hanome fiaonana mahafinaritra sy feny fitahina indray ho antsika amin'ny fotoana manaraka ireo mpiaramiasa rehetra niarana totosan'ny fandarana mampita ny mandra-piaona mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray velomareo. Mianatra eo tongotrao